Zay le endrik'Andriamanitra. Zany hoe fantatra amin'ny alalan'ny tenanao sy ilay fihetsika ao sy comportementanao sy ny ataonao sy ny teny ataonao sy ny fifandraisanao amin'olona dia hitao koa Andriamanitra. Ary izay ilay tenin'Andriamanitra iny hoe ianareo no epistilinay, ianareo no filazantsara mandehandeha hitan'ny olona, ianareo no endrik'Andriamanitra vakian'ny olona. Ka izay ataonareo sy fihetsika ataonareo dia mahatonga ny olona ahafantatra sy ahalala an'Andriamanitra, ka mahatonga an'Andriamanitra hiteny manao hoe mba hanaraka anareo izahay, fa fantatray fa ao aminareo tokoa Andriamanitra, satria zavatra tsara no hitany, zavatra mahafinaritra no hitany, ary ilay izao tontolo izao izay no arian'Andriamanitra dia voalaza ry amin'ny Genesis hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izay rehetra nataon'Andriamanitra ho tsara izao tontolo izao. Nataon'Andriamanitra ho tsara ianao satria noariany mba ho tiaviny, ho tia azy, hitovy endrika aminy. Raha fezina izany teny izany dia hoe nataon'Andriamanitra ho zanaka ianao, tena zanak'Andriamanitra. Satria ny ahafantarana ny olona iray hoe zanaka, hoe zanak'ilay rangahy iny ny olona iny dia hitanao amin'ny fifampitondrana. Karakarainy tsara ny zanany, tiavy ny zanany, tia azy ny zanany, ary ny endriny azy dia efa tena zanak'ranony ity, satria hita eo amin'ny endrika zanak'Andriamanitra. Dia hita eo daholo ny fahatsarana rehetra. Hitan'Andriamanitra fa tsara izay rehetra nataony. Izao tontolo izao tsara sy tonga lafatra izay no arian'Andriamanitra nefa. Raha mijery eto amin'ny andininy tapany faharoa amin'ilay Jona 9:20 dia misy zavatra malasa saina hoe tenomeny ny zanan'ilay tokana mba haninona? Mba tsy ho